Tondrenivohitra trano no ahitana femenomenomana rehefa misy ny fatapatapahan-jiro dia mikaikaika ihany koa amin'ny afitsoko ny orinasa JIRAMA ny ao amin'ny tanàna antsoina hoe Ampasinomby sy Manakambahiny ireo tanàna roa ireo dia samy ao anatin'ny commune Mahitsy miankina betsaka amin'ny herinaratra mantsy ny fiainan'ireo mponina satria dia maro amin'izy ireo no manao fiompiana izay ilaina herinaratra toy izao ny fanazavana. Efa ora volana izao no niaina tao anatin'ny aizina ny mponina ao Ampasinomby sy Manakambahiny ao anatin'ny commune Mahitsy, izany hoe somary miataka kely ny renivohitra mihazo ny RN4. Araka ny loharanom-baovao dia nalainy teo anivon'ny JIRAMA ny transformateur mitondra herinaratra teny toerana ary nilaza ireto farany fa hiverina afaka fotoana fohy izany. Saingy tsy izany anefa no nitranga fa hatramin'izao tsy mbola niverina ny herinaratra tamin'ireto toerana roa tsy dia tena lavitra loatra ny tanan-dehibe ireto. Mitaraina araka izany ireo mponina manoloana izao zava-misy izao, etsy ankilany ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka eto Antananarivo ary manampitrotraka izany ny aizina iainan'ny mponina izay ararotin'ireo jiolahy hanaovana ny asa ratsiny. Etsy andaniny ny fahasimban'ireo entana izay miankina amin'ny herinaratra. Maro manko ireo tantsaha eny an-toerana izay mpiompy akoho izay isany mampalaza iny faritra Mahitsy iny. Mila herinaratra nefa ny teknika iompiana ireo fiompy ireo tahaka ny hafanana avy amin'ny jiro. Ao koa ireo manamboatra yaourt saingy simba avokoa izany noho ny fahatapahany ny herinaratra. Ny fiainana efa sarotra, mbola mitombo ihany koa ny fandaniana amin'ny fividianana labozia isan'andro raha ny fanazavana nentin'ny renim-pianakaviana iray. Manainga ny tompony andraikitra araka izany ireo mponina mba hijery akaiky ny fijaliana iainan'izy ireo sy hamerina ny herinaratra any an-toerana.